mbola manakambara aminasy aminao izy androany fa ny fotsika andao homanitsika tena hoe homendrika anazy tena manasa tsika rehetrarehetra. Je vous invite les jeunes s'il vous plaît, si vous pouvez laisser ne plus manger juste pendant quelque temps s'il vous plaît. On va se concentrer, on va vraiment se soumettre devant notre Dieu. Il est là et il est saint. Revavaksika. Jesosy a misaotra anao zahay amin'izao fotoana izao. Misaotra Tompo fa mbola nahatratra 2026 zay. Tsisy afaka miteny zay hoe mendrika noho nireny lasa tsy nahita ny 2026. Tsisy afaka miteny zay hoe tsara noho ny ireo izay mety any ampandriana ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Mety ao an-trano tsy afaka mitsangana tsony amin'izao fotoana izao. Ndreto izay Jesosy a, fantatrao ny momba anay, fantatrao ny tsisy miafina aminao na ny bitsika lalany anatinay ihany. Ndreto izay Jesosy, tsy te hanao fahazarana izao fotoana izao hoe tonga indray ny fotoana dia eto hivorivory eto amin'izao andro mangatsika izao a. On aimerait bien rester dans notre couette à la maison. Mais là, on est là. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Te hiona aminao Jesosy. Te hikasika anao Jesosy androany. Te hiteny aminao izy fa vonona ve ianao? Tena misy hetaheta avy ao anatinao ao. Raha nendoa izao taona vaovao izao a. Eny na ny jentilisa samy manana an'izany hoe bonne résolution zany. Fa za sy ianao, ohatry ny ahoana. Raha ny farana ny taona iny a, nandiny teny ianao ohatry ny ahoana, tratra ve ilay tanjona izay eritreretinao tamin'ny taona vaovao tamin'ny herintaona, manomboka indray ny taona vaovao izao a. Tsy mbola tara. Tsy mbola tara. Saingy efa manakaiky, tena manakaiky amin'ny tena hoe ankatoky ny farany izao. Za tena manasa anao a. Tsy erikerika intsony a. Fa tsy fantatsika izay aviany fotoana ao izay aviany andro na anio hariva. Raha ifarany izao fotoana izao tsy fantatsika hoe mbola hiona ve tsika amin'ny herinandro. Fa androany mbola tratranao izao fotoana izao. Mbola nomeny Jesosy anao izao fotoana izao. Araka ny teniko tamin'ny voalohany teo hoe tsisy mendrika. Fandehantsika tena tondrany amintsika rehetra. Jesosy o, saotranao izay. Saotranao izay Tompo fa tena hoe mbola mena fotoana ohatr'izao. Mbola ahafahana indray miara-miompo sy fanahy eto Jesosy a. Fantatray Tompo fa matoa izay eto androany a, dia satria manakambara aminay ianao. Te hikasika anay indray ianao. Ianao ny tena mahafantatra ny atilalinay, mahafantatra ny tena fiainanay, mahafantatra ny hetahitany anatinay, mahafantatra ihany koa hoe aiza ho aiza izay amin'ny fanarananao. Mety efa routine fotsiny ve? Sanatria activité ve? Ny anompoana ianao. Sa tena hoe aty anatinay aty, izany hoe tena hoe te anana fiainana, tena hoe misy intimité, tena hoe velona ao anao.
manana etaeta ve hoe iombona bebe kokoa aminao. Jesosy fantatro fa tianao izay tsirairay avy. Fantatrao ny aminay rehetra fa androany Jesosy aza vela isy hiala maina eto izay androany fa mitenena aminay Tompo. Tenena aminay Jesosy. Change nos cœurs, Jésus. Transforme nos cœurs. S'il te plaît, Jésus. Fantatray fa androany ianao mbola afaka hanovany tena hoe hamadika ambony ambany fiainanay ny tantaram-piainanay indray ianao androany Jesosy. Androany ianao mbola hamaly ny antony fanontaniana any anatin'ny fony tsirairay ihany. Androany ianao mbola afaka hiteny aminay, mbola afaka hanafaka anay ireo fovato any anatinay ihany izay mizingizina, ny fanamarina tena, ny avonavona, ny fankalana. Jesosy androany tena hoe kasio Jesosy, tena ovay, tena ongoto Jesosy anao izay. Fangiony fonay Jesosy, mitenena na andro na alina any anatinay ihany, manana fomba rehetra ianao Jesosy. Enina ny vato raha Jesosy azonao ampitenena, mitenena Jesosy amin'izay rehetra alehanay na iza pahitao izay Jesosy. Tsy fahazarana nanomboka indray izao ny taona Jesosy dia indray firy taona izay no nandeha niaraka taminao nefa ohatry ny ahoana fiainanay, ohatry ny ahoana mba etaetanay, mba tena fahavolombelona marina ve izay amin'ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Sa ny zavatra tenen'ny vavanay hafa dia ny fiainanay hafa Jesosy androany Tompo. Tu as tous les droits, Jésus. Change nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Tenena Tompo. John, c'est ça. Vakitika. C'est dans Matthieu 6,34. Ny anaran'i Jesosy ary amin'izany dia aza manany ampitso anareo fa ny ampitso anany azy ampoany andro ny ratsy miseho eo aminy. Tsy fantatro ny fomba nanomboanao izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe mety nisy tebotebo, mety nisy ady, mety tena efa tao anatin'ny fahakiviana tanteraka ianao. Androany Jesosy mbola afaka hikasika anao, mbola afaka hanova ny fiainanao raha manaiky ianao ary mba tsy ho filan-javatra fotsiny ihany. Raha manaiky ianao tena ametraka ny fonao ny aminao rehetra ary anaiky ny antsony. Miresaka amintsika foana izy, miteny amintsika foana izy, miantso antsika foana izy. Fa indraindray tsika fotsika mihitsy nefa mafy. Indraindray tsika tena hoe misy zavatra izay andrasantsika dia hoe tant que tu ne me donnes pas Jésus, moi je vais pas aller de l'avant. Mais non, androany Jesosy aoka Jesosy no lohany, aoka Jesosy no andeha eo alohanao. Tsy vitanao io mandehana eo aloha fa efa niteny izy hoe androdana andravany mikototoana rehetra.
donc raha ianao miseho mandeha aloany dia hotojony zay zavatra efa nambarany hoe misy varavarana vy eo tsy maintsy izy ny eo alohanao raha mety efa zatra foana ianao mitondra ny fiainanao mety nampandrosoanao Jesosy fa nataonao eny anjoro-trano izy androany avereno eo amin'ny toerany Jesosy avereno ho centre ny fiainanao Jesosy dia ho hitanao ny fiovan'ny fiainanao miandony taona manomboka fa manomboka izao taona izao dia Jesosy avereno eo amin'ny toerany izy fa androany Jesosy tena be da be ny zavatra tiany atao eo amin'ny fiainanao na io zavatra efa menomenomanao isan'andro enina angenao hitana angenao fa efa eninao koa ve ny zavatra andrasany aminao io zavatra fikipikiranao io Jesosy malalo misaotra fa eto ianao Jesosy misaotra fa fantatray hoe manova ny fiainana ianao Jesosy fantatray hoe mihiditra trany anaty alala ny fona ihany ianao androany Jesosy manasitrana mety misy ratra ny anatinao antsitan'ny olona fa hitany Jesosy mety ianao ilay olona voahilika foana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa androany Jesosy teteny aminao hoe hitako io ary malala hoe masoko ianao be voninahitra ianao sady tiako izy efa nisolanao teo amin'ny hazo fijaliana taditio izay any Jesosy ianao sarobidy eo anatrehany ianao na dia mety ahilikiliky ny olona na dia mety tsirarahin'ny olona ny ampiasana na mety ianao foana ny mpanao an'ilay zavatra izay tsy tiany olona tao androany Jesosy tiana vao ny aminao rehetra raha manaiky ianao anakatolory ainy fonao izy ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako raha mety nisy zavatra hafa nahaka ny toeran'i Jesosy teo amin'ny fiainanao na olombelona io na mety hoe zavatra ivelany zavatra mety hoe tena hoe mibany eo amin'ny fiainanao androany akisao esory io zavatra io na io olona io akisao fa avelao Jesosy no hipetraka eo amin'ny toerana tokony ho izy dia ho hitanao fa na ny zavatra tsy angatanao ara omeny ianao na tsy miteny ary ianao dia efa hitany eniny Jesosy misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra Jesosy fa tena tianay loatra ianao trano koa izay Jesosy dia hitondra mbavaka koa mpanomponao izay hitondra ny teninao efa aveo mpanomponao rehetra izay andray anjara eto Jesosy manomboka hatramin'ny korala Jesosy raha kofony ranao mahery Jesosy mba tsy hisy nizaniza ho hita eto androany fa ianao reriany Jesosy ianao reriany Jesosy no hisandratra eto androany ary na amin'ny lalany na dia hiraray ara Jesosy hikasika ianao ao anatin'ny tononkira hikasika ianao ny teny rehetra izay ho zaraina eto androany hikasika ianao Jesosy ary atsapy izay hoe tsy tahaka ny idiranay tsy ho fomba fiteny tsy ho verse hoe plivava fotsiny izany teny izany Jesosy fa tena hoe marina tsy ho tahaka ny idiranay teto ny voanay eto androany fa tena atsapa izay hoe eto ianao teto ianao ary mbola ho eo amin'ny fiainanay mandrakizay mandra-piferinao eny amin'ny raha an-lanitra Alleluia Jesosy rakofony ranao mahery Jesosy ny teknisien rehetrarehetra ireo fitaovana rehetrarehetra reo Jesosy rakofony ranao mahery ninina planche tana rehetra Jesosy ravanay tsy anakery tsy anapahefana amin'izao fotoana izao amin'ny anarany Jesosy dia voly manameloko any anatin'ny fona ihany dia voly mampierikerika rehetra dia voly mahaberesaka rehetra tapahana amin'ny anarany Jesosy fa ataovy izay Jesosy tena hoe hifantoka ianao ny diana eto Jesosy ataovy mahita anao izay tena hoe hovay ny fombanay hovay ny fomba fijerinay hovay ny aminay rehetra Jesosy fa tena hoe holinanao holina ny teninao Jesosy
misaotra Tado, misaotra fa na firy izahay eto Jesosy dia fantatra fa eto ianao, tsy nisan'ny olona Jesosy, fa ianao eo afovoanay, ianao ao anatinay Jesosy malalo. Ary matoy izahay ireo no eo dia satria ireo aloha no tianao itenenana, dia aza avelanao erikerika izay iteny fa ihany aiza fa izany teny izany ho anazy mihitsy, ho anao izany androany Jesosy. Eto ianao, eto ianao Dado, savelanao hiala mainy izay, savelanao hanamafo izay, hanamartena foana fa ampianaro ahihetra eo am-pototry ny azo fijalianao amin'ity taona vaovao ity Jesosy. Ampianaro foana hianatra hoe za hiangina fa ianao iteny amin'ny fotoana ampitenenanao zahay, fa hianatra angina koa amin'ny fotoana tsy tianao iteny. Ka Jesosy ny zavatra rehetra ataonay Tompo, dia tena hoe mba tena ho vokatry ny tena hoe fifandraisana aminao, tsy hoe andeha foana izay zatra hoe tena manana karaktera tena hoe tia foana midomina dia voilà. Fa androany Jesosy ampianaro izay etry ateninao izany hoe anandratra anao amin'ny fotoana androny aho ianao, tonga tsy mahay mihetra izay, tsy afaka ho ampiasainao, tsy afaka no asandatra ao Jesosy. Hitanao ny fonay, mila anao izay Dado, mila anao ny aminay rehetra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao Jesosy, misaotra sahady fa mahay ny zavatra rehetra ianao, misaotra sahady Jesosy fa ninona mety hoe zavatra izay nibahana teo amin'ny fiainanay, mety hoe zavatra tena hoe tsy nahafahanay nandroso androany izany Jesosy, dia raha avy amin'ny anaranao Jesosy, ny rahanao mahery androany Jesosy, tena hoe hikasika ny tsirairay avy, handrakotra ny tsirairay avy, ary tena tononiko amin'ny anaranao Jesosy. Raha misy hoe aretina izay tena hoe efa nangeja androany izany Jesosy, tena hoe kasianao, tsisy tsy hainao atao Jesosy, ary mahery ny rahanao androany ianao, mbola mahay manasitrana, mbola mahay mikasika ianao, ary rehefa miteny ianao Jesosy dia mahatanteraka, satria Andriamanitra tianay ianao, tena hoe ny fitiavanao Jesosy mbola matoy izaho anay, ary oka ho tsapanay foana izany Jesosy dia mba ity koa izay Jesosy, hianatra ity ohatra ny fitiavanao anay Jesosy. Ampianaro izay mba hanana fo ohatrany ianao, ampianaro izay Dado, indraindray tsy hainay, indraindray izay te hitrotra, tena indraindray izay Jesosy tena te hikikiky, fa ampianaro izay androany, raha mbola manana izay karaktera izay androany Jesosy, tena hoe sondeo ovay ongoty Jesosy, izay Jesosy tsy te hitoetra amin'izay zavatra hoe mbola fahazaran-dratsy, mety hoe zavatra kely nefa manakana anay tsy hiazakazaka, manakana anao tsy hampiasa anay, androany hitanao izany Jesosy, identifienao aminay tsirairay avy reto izany Jesosy, io fonay io mbola misaingosiaingo foana Jesosy, ahetreo izay hoe mbola tendrombohitra tsy hahafahanay Jesosy, tena hoe mihetra marina miaraka aminao, tsy hahafahan'ny olona mahita anao eo amin'ny fiainanay, tena izany no hitonginay Jesosy. Dia misaotra sahady Jesosy, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy, misaotra sahady ny amin'ny mpanomponao izay hitarika ny fotoana eto, hanohy ny fotoana indray Jesosy, ao anatin'ny louange, Andriamanitra mitoetra eo ambony fiderana ianao, ary ao anatin'izany fiderana izany ianao mbola afaka manafaka ianao, mbola afaka tena hoe manapatapaka ny zioka rehetra ianao Jesosy malalo, mbola afaka manala ny sakatsakana rehetra ianao, fa androany Jesosy nizaniza tonga eto tononiko izany Jesosy amin'ny anaranao, raha misy tahotra any anatiny any hofahanao izany, raha mbola misy fatotra na kely ara Jesosy any amin'ny lelany any, any amin'ny fiainany, amin'ny zavatra tsy fantatra ihany, tapahanao izany amin'ny anaranao Jesosy malalo,
misandrata tompo misandrata fa tsara loatra ianao. Alleluia. Misaotra Dado, voninahitra ho anao irery any. Alleluia. Amen. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Ataontsika hanondrika ny lohantsika dia hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana androany iankoko eo anatreny satria izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Ndao iseho anoloan'ny mpanjaka tsika dia hitondra ny fanatim-pisaorana, fiderana, fahasoavan'Andriamanitra no maty izao atsika. Soran'Andriamanitra mifono rehetra mankalaza azy. Izamo Isaac izao mihoatra ny amin'ny falebiazanao, zao lay tsy mendrika anao. Ny androko sisa izao sy izay arako aminao, dia mbola famindramponao. Fa raha izao toy izao tsy aviamiko fa avy aminao zao le tsinotsinona tao andavaky ny liona fanatsanganao mozanaka. Alleluia. Direi che uni fahasoavanao dia mbola ny famindramponao, toko ny fanotronanao. Izanotoanao fa tsisy azo arinaminao, miaiky ny falebiazanao. Tolazaintsika rehetra fara izao totoy izao tsisy aviamiko fa avy aminao zao hoe tsinotsinona le tao andavaky ny liona, ny fanatsanganao ozanaka. Tikanao amin'izao fotoan'izao raha hitanisan'ireo hatsaran'Andriamanitra natao teo amin'ny fiainanao. Manaova tahaka an'ilay vehivavy izay niala ny tany Israely, izy nitsoka tao anatin'ny fito taona, izy niady tany amin'ny Filistiny, izy nitsoka ny fitondran'Andriamanitra, izy nitsoka niala izy. Fa rehefa tonga ny fahafito taona dia nasain'Andriamanitra niverina izy, ary rehefa niverina izy dia nanontany ny mpanjaka tamin'ny Giaza hoe mba mitantara zavatra nataony Elisa kay. Dia rehefa nitantara ilay vehivavy dia ny zavatra nitantarainy dia zao nisy vehivavy anankiray mananjanaka izy dia natsangan'Andriamanitra io zanany io. Tantarany fahasoavan'Andriamanitra i Giazy teo anatrehan'ny mpanjaka. Amin'ny fotoana izy mitantara le tantaran'ilay vehivavy izay natsangan'Andriamanitra ny zanany, dia amin'iny fotoana iny mihitsy le vehivavy no niverina andeha hitalao ao amin'ny mpanjaka. Amin'ny fotoana le Giaza no mitantara eo anatrehan'ny mpanjaka no miditra le vehivavy hoe
dia tonga vavy olombelona le vehivavy avy eo. Io le vehivavy dia ity le zanany. Amin'iny fotoana iny mihitsy no nisehoan'Andriamanitra, dia tamin'iny fotoana iny no nahamerenan'Andriamanitra amin'loany ny fiainany. Matokian'Andriamanitra fotsiny, lazao aminy fotsiny ny fahatsaran'Andriamanitra. Misaora azy, manomboa misaotra ny anarany, lazao azy hoe ny fahasoavanao Jesosy no maty zao aho. Zay rehetra nataonao tamiko Jesosy, zay rehetra nataonao tamiko Jesosy dia isaorako anao zany. Androany raha miseho androany ianao raha miseho natrehan'ny mpanjaka dia aza mitantara zavatra hafa. Tadidio izy, tanisao ireo tsara nataon'Andriamanitra, ireo soa nataon'Andriamanitra taminao, dia atsiaro anao ny mpanjaka androany. Dia ozy izy tamin'izany fotoana zany dia naniraka fonctionnaire mihitsy ny mpanjaka hoe mandehana ozy izy onero amin'ny vehivavy io zay rehetra lany, zay rehetra anazy hatramin'izay, ary mihoatra noho izany zay rehetra mbola ilainy ihany koa eo amin'ny fiainana. Araka tonikely hoe fa raha izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao Jesosy. Dao sandratsika ny tanantsika misaorana Andriamanitra. Sakafo mihitsy ny vavanao, sakafo mihitsy ny vavanao, manomeza fisaorana ho an'Andriamanitra. Fantarao ireo soa nataony, ireo tsara nataony, ny andro omeny anao, ny fofonaina zay omeny anao, ny fahasalamana, ny tombonandro, zavatra rehetra. Misotranao zay fa mameno anay ny fahasoavanao, mameno anay ny fahasoavanao. Fasoavanao, mameno ai ny fitiavanao, mameno ai ny famindraponao, mameno ai ny fasoavanao, mameno ai ny fitiavanao, mameno ai ny famindraponao. Raha resy lahatra anao androana zao, mameno ai ny fahasoavanao Jesosy a. Mameno ai ny fasoavanao, mameno ai ny fitiavanao, mameno ai ny famindraponao. Raha zay tia farany, mameno ai ny fahasoavanao, mameno ai ny fasoavanao, mameno ai ny mameno ai ny famindraponao. manaraka ny fanotonana, fana izao no toy izao Ny tsisy avy amiko vavy aminao Zao le tsinotsinona, le tao andavaky ny liona, ny fanantananao ho zanakava izao no toy izao tsy misy avy amiko. Ny tsisy avy amiko vavy aminao Zao le tsinotsinona, Zao le tsinotsinona, le tany andavaky, le tao andavaky ny liona, ny fanantanganao ho zanakao. fanantanganao. Tazony atsany ny fifantohanao aza mijery olona intsony fa jereo Jesosy, jereo ny zavatra vita ny roa arivo taona laza izay. Ny efa nataon'i Jesosy ty amintsika dia mihoatra lavitra n'izay mbola irintsika ataony amintsika. Raha mangataka zavatra amin'ny taona 2026 tsika, zay eritreretiny fotsika sy tiatsika mba ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, ny nataony taminao dia mihoatra lavitra noho zany. Tena hoe kaikany hoe roa arivo taona lasa izay hoe, tena izy roa arivo taona lasa izay hoe nomeny Jesosy anao ny zavatra rehetra. Ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita, ozy izy hoe vita ny zavatra rehetra. Androantsika mbola hisaotra azy ao anatin'ny fiankofana hoe manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena. Amen. Manompo ny masoko an-tendrombohitra avy aiza mo ny famonjena, ilay mpanjaka ny voninahitra nandony vidiny ho ainy,
New Sita Tao Calvary Tuitaku yanao fansika Lani vuanao se vualefuna Lusatu antil lururanaku na totsinu na matiwai tao Calvary Irano wili leni aretanao Irayazu fitanini Sema fitaminao Mayanao irerian Yanoyan Nuna Kapuka fana si chanana Irano lataka no familana iluka Yano li fatwisa ino la vignoluna Ni fatunga feisur sana kunj na chamani cha Irano wini leni aretanao Ilayazu fitalini Sema fitaminao Fayanao ilerian Yanoyan Luna vitiza Irano wini leni aretanao Ilayazu fitalini Sema fitaminao Fayanao ilerian Yanoyan Nuna vitiza Maybe can be from maybe can be Jesus akifanaraka amin'ny visionanao akifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy ny toeponay mba tena andeha araka ny sitraponao zay tsy ny lalanay Jesosy tsy ny sitrakay Jesosy foka ny sitrakao ihany matoky ny fitantananao zay Jesosy matoky ny fitantananao zay efa afaka anao zay mihoatra ny eritreretinay zay ny fanahinao no mitoetra ato anatinay dia inona no atahoranay Jesosy inona no atahoranay fa androsay tsy iahy fa ny toeponay Jesosy dia hifanaraka amin'ny sitraponao taridalanao ihany Tompo. Amen.
tsy moramora ny mankato manefy ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady milanja ny azo fijalinao Kristy manompanao Jesosy tsy voatery ampifaly ahy ny nofoko mangay ahy fa mazovana ny fanahy fanamasina tena amiko ny tena rena de ny miaina mifanitreté faralalanao no lalako sy sitrako no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao fievitro tsy mba fievitrao ankato ny sitraponao atao aneny sitraponao indrandray tosarotrekena fa ny fiainana de fanitretena zaho ane tsy maintsy mie aleko mietry farany ambany sandratanao ambony zany hitany vazada lalanao no lalako sy sitrako no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tinao ny fievitro tsy mba fievitrao ankato ny sitraponao ko inona no atahorako ko inona no atahorako ianao no ato anatiko Jesosy aho raha ianao no ato anatiko mo inona no mampanahy ko inona no mampanahy fa minery ny fanany androsao tola zay ntsika trano hoe ko inona no atahorako lazao mafy aho ko inona no atahorako ianao no ato anatiko raha ianao no ato anatiko inona no mampanahy ko inona no mampanahy fa minery ny fanahy androsoay tsy aia faralanao tsy zay tiako fa zay tinao fievitro tsy mba fievitrao atao aneny sitraponao tompony mo inona no atahorako raha ianao no ato anatiko mo inona no mampanahy fa minery ny fanahy Amen. Là où tu es, commence encore à
à élever ta voix en prière parce qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. J'ai beau chercher, j'ai beau aller à gauche, à droite, mais finalement je me rends compte que l'argent ne comble pas, l'amour ne comble pas, la nourriture ne comble pas. Mais celui qui comble vraiment, c'est Jésus. C'est lui qui comble nos faiblesses, c'est lui qui comble nos manquements. Et des fois, en fait, on est attaché à des chaînes qui nous retiennent, des chaînes qui nous rendent captifs. Mais vous savez, il y a une puissance dans le nom de Jésus, une puissance capable de briser les chaînes. Je ne sais pas quelle est ta chaîne en ce moment. Je ne sais pas si ta chaîne s'appelle anxiété. Je ne sais pas si ta chaîne s'appelle dépression. Je ne sais pas si ta chaîne s'appelle manquement ou péché. Mais je crois que dans le nom de Jésus, il y a une chaîne capable de libérer toute personne de toute chaîne. Car juste en mentionnant son prénom, les chaînes sont brisées. Juste à l'écho de sa voix, les ténèbres s'enfuient. Et aujourd'hui, on veut le déclarer dans nos vies, qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a Puissance capable de briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Est-ce que tu crois que Jésus peut encore briser les chaînes? Pour briser les chaînes. Déclarons-le tous ensemble. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il est capable de briser. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Déclare-le encore. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Et nous sommes cette armée qui se lève aujourd'hui. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser toute chaîne, en ce lieu, en ce moment. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, déclare. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. En ce lieu, en cet instant. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, Pour briser, déclare-le. Pour briser les chaînes. Pour briser. briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les Briser les chaînes. briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Là où tu es seulement, commence à fermer les yeux. Regarde quelle chaîne t'attache. Regarde quelle chaîne t'attache en ce moment. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux et pense à cette chaîne qui te retient aujourd'hui. Et invoque le nom puissant de Jésus. Brise toute chaîne dans le nom puissant de Jésus. Je brise toute chaîne en ce lieu. Je brise tout ce qui nous retient en ce lieu. Et que la puissance de Jésus se manifeste pleinement. Élève ta voix encore en ce moment. Élève ta voix. Élève ta voix et appelle Jésus. Appelle Jésus là où tu es. Appelle Jésus. Demande-lui de briser les chaînes. Demande-lui de briser les chaînes en ce lieu. Oh Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce que tu fais en ce lieu. Merci Seigneur parce que nous savons que tu agis et que tu es là même en ce lieu. J'entends les chaînes tomber en ce moment. J'entends les chaînes tomber en ce moment. J'entends les chaînes tomber. Amen. J'entends les chaînes tomber. Déclare-le encore. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
Hey, en ce lieu, les chaînes sont toutes brisées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Car aucune chaîne ne peut me résister. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh, en ce lieu, les chaînes sont toutes brisées. Déclare-le encore. J'entends les chaînes tomber. Le nom de Jésus brise toute chaîne en ce lieu. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes Il y a tomber. puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Déclare une dernière fois. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce que là où tu es, tu peux applaudir pour ce Dieu en ce moment? Tu peux applaudir pour ce Dieu qui est en train de briser les chaînes. Toutes chaînes sont brisées, toutes chaînes sont brisées. Parce qu'il est là en ce lieu, il est là. Et juste à l'écho de son nom, les chaînes sont toutes brisées. Ce qui te retient aujourd'hui est brisé dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépression, mais il y a la victoire. Aujourd'hui, il y a la victoire d'être avec Jésus, car il y a puissance dans le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom que nous élevons, c'est le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus seulement. Ici, c'est pas le nom de Bouddha, c'est pas le nom de Mohamed, c'est pas le nom de Jonathan, c'est pas le nom de Fanjessé, c'est pas le nom de Joseph Naf, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom. Oh Seigneur, sois glorifié en ce lieu. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais dans l'invisible. Merci parce que nous savons que même si on ne voit pas, tu es là. Même si on ne le sent pas, tu es là. Et tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Et tu brises toute chaîne. Tu brises toute chaîne, Seigneur. Merci pour la vie de chacun. Merci, Seigneur, parce que il y a vraiment une puissance dans ton nom. Il y a... Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a eu un incendie dans une discothèque en Suisse. Et alors que le feu était en train de consumer les gens, alors que le feu était en train de brûler les gens qui étaient dedans, il y a un jeune homme qui a dit devant les flammes, « Jésus, si tu existes, sauve-moi. » Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les flammes sont passées, mais l'ont contourné. Voilà la puissance du nom de Jésus. Même le feu obéit au nom de Jésus. Et voilà le Dieu que nous servons. Alors, je ne sais pas quel est le problème aujourd'hui qui t'empêche d'avancer. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient aujourd'hui. Mais Dieu t'a donné autorité. Dieu t'a donné autorité. Il t'a même donné autorité sur les serpents. Même lorsque les serpents ils sont là, tu as autorité de les écraser. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Alors, problème, va-t'en, parce que Jésus, c'est celui dont j'ai besoin ici même en ce lieu. On élève ton nom, Jésus, car il y a une puissance dans ton nom. Le nom de Jésus, plus haut que tout autre nom. Plus haut que tout autre nom. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Est-ce que quelqu'un le croit? Le roi des rois. Et aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, seulement. plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Hey!
fort ton nom, car nous savons qu'il y a une puissance dans ton nom. Et c'est pour ça que nous élevons ton nom. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Déclare le nom qui sauve. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Loue le Seigneur, loue ton Dieu en ce moment, car il est là, il est là, il est là, il siège au milieu de nos louanges. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Déclare le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Le nom de sien. Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Yes. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Appelle le nom qui sauve, le nom de Jésus. Jésus. Invoque son Appelle nom. son nom. Jésus. Hey, Oh, Jésus. celui qui a ma victoire. Jésus. Celui qui règle mes soucis. Jésus. Celui qui brise les chaînes. Et Jésus. l'alpha et l'oméga. Oh, Jésus. Jésus. Qui est au-dessus de tout autre nom. Celui que j'aime le plus au monde. Le Dieu tout-puissant. Jésus. Voilà son nom. Son nom est. Oh, Jésus. Son nom est Jésus. Jésus. Hey, hey. Jésus. Woo. Jésus. Oh, Jésus. Alors ton Dieu est ici en ce moment. Alors qu'il est ici en ce moment, il est en train d'agir déjà dans le surnaturel. Il est en train déjà de débloquer des situations. Il est déjà en train de régler tes problèmes. Alors, là où tu es seulement, loue juste ton Dieu, car il est en train de régler tes soucis. Oh, Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Josaphat. Alors que les ennemis étaient en train de l'encercler, voilà ce que Dieu lui a dit. Envoie des conducteurs de louanges juste me louer. Et alors que les ennemis venaient avec des épées, avec des armes blanches, ce que l'armée de Josaphat a fait, ils étaient venus en train de chanter, en train de louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les ennemis se sont tués entre eux. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe en ce moment même alors que tu loues Dieu.
En ce moment même, la maladie est en train de tuer tes problèmes. En ce moment même, ta défaite est en train de tuer ton échec. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu puissant? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est en train de régler tout souci? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Car aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Il lève son nom. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nul n'est comme toi, Jésus. Et c'est pour ça qu'on te loue. Parce qu'on ne te loue pas pour les choses que tu fais, mais on te loue pour qui tu es. On te loue parce que malgré que je sois indigne, tu es là et tu fais encore. Malgré que je pêche, tu es là et tu m'aimes encore, Jésus. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà le Dieu qui agit actuellement dans ta vie. Oh, agis Seigneur en ce lieu. Agis Seigneur en ce lieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix encore. Et dis à Dieu d'agir encore. Oh, agis encore en ce lieu, Jésus. Agis encore en ce lieu, Jésus. Agis encore en ce lieu. Et voilà. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Élève ta voix, adore ton Dieu en ce moment. Le nom de Jésus est élevé, est élevé, est élevé. Ne te tais pas en ce moment, mais commence à faire monter ta prière vers le ciel. Élève encore ta prière vers le ciel et ne te tais pas. Hosanna au roi, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, nous t'élevons plus haut, Jésus. Oh, élève ta prière. Oh, Dieu reçoit la prière, reçoit l'adoration.
Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, Seigneur, en ce moment. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut du ciel. Dans l'Ancien Testament, en fait, la présence de Jésus, elle se manifestait seulement lorsqu'on allait à la synagogue ou lorsqu'on allait au temple. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, la présence de Jésus est partout où nous allons. On n'a pas besoin de venir dans un temple, on n'a pas besoin de venir dans une synagogue, mais il est même chez toi, avec toi. Parce que c'est par son sacrifice à la croix et c'est par l'arrivée du Consolateur. Qui est le Consolateur? On peut le redire plus fort. Qui est le Consolateur? Amen. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Déclarons-le tous ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Élève encore ta voix, élève encore ta voix et déclare. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Élève encore ta voix, élève encore ta voix, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, Nous t'élevons plus haut. majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté.
autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Déclare-le, majesté, majesté au roi des rois. Majesté, à lui la Majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint, l'Église est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Est-ce que là où tu es, si tu peux juste t'agenouiller devant ton Dieu, devant celui qui siège, devant celui qui est sur son trône actuellement. Présente-toi devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Seigneur, c'est en ta présence que nous sommes totalement épanouis. Seigneur, lorsque tu n'es pas là, notre vie n'a aucun sens.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se prosterne devant ta majesté. C'est pour ça aujourd'hui qu'on veut joindre nos voix aux anges pour te louer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui disent Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui siège sur le trône. Aujourd'hui, là où tu es, commence à élever ta voix, élève ta voix et glorifie ton Dieu. Joins ta voix aux anges, élève ta voix et déclare que tu es saint, Seigneur, que tu es glorieux, Seigneur, et que nul n'est comme toi, Seigneur, que nul n'est comme toi. Lance ta prière vers le ciel en ce moment. Lance ta prière vers le ciel. Ton Dieu t'écoute. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Déclare encore Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Déclare encore Jésus. Tu es adoré au-dessus de tout. Oh oui, tu es adoré au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu es acclamé, Jésus. Tu es acclamé. Acclame ton Dieu au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es exalté, Jésus. Tu es exalté au-dessus de tout. Déclare encore. Jésus, 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 tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Non. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ô Saint-Esprit, viens sur chaque personne en ce moment. Viens et dépose le manteau de ta gloire, Seigneur. Alors que nous allons encore écouter ta parole, aujourd'hui, sois au centre. Prépare nos cœurs, Jésus. Prépare-nous à encore recevoir ta parole. Prépare-nous à encore vouloir t'écouter, à encore vouloir t'honorer, Jésus. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois la louange, Jésus. Reçois la louange, Jésus. C'est en ton nom que j'ai fait cette prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer
pour le roi des rois. On va accueillir le prochain service. Alléluia. Misaotra an'i Jesosy sika amin'ny fanatrehany tao anatin'ny fidirana sy ny fiankofana. Là, je vais prêcher exclusivement en malgache aujourd'hui. Je suis désolé pour les autres qui ne comprennent pas, mais je demande à quelqu'un qui peut traduire de se mettre à côté d'eux. Merci. Il y a Fabien, Christelle, il y a qui d'autre? Merci. Iary favakasika amin'ny ten'Andriamanitra. Misaotra sy mankasitraka anao izay raha eo amin'ny fitiavanao ny famondram-ponao. Misaotra fa mbola nomenao andro vaovao indray izay. Misaotra ny fanatrehanao mampity fotoana ity mikasika anay ianao. Ary manateny izay Jesosy fa mbola hikasika ny fonay mihoatra amin'ny alalan'ny teninao ianao. Hitsangarana fotsiny ihany Tompo fa anao ny teny. Aoka ianao ny hanokatra ny vavako amin'izay tianao Tompo, amin'izay tianao lazaina irery ihany dia tefeo ihany koa ny fonolonaka tefeo ny fonony tsiraray mba ho tany lonaka anariny ny teninao. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iresaka kely momban'ireo ankizy izay anantona an' Jesosy tamin'ny fotoana anankiray. Ao amin'ny Matthieu 9 verset 13. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy vavahany ho azy. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Izany hoe amin'ny fotoana mety eto izao hoe zazakely ilay izy, fa ny olona tsiraray dia misy fanahy tsiraray avy ihany koa ny anatiny. Fanahy tsy mba misy taona, tsy mba misy tsy azontsika rifesina hoe kely na lehibe. Dia rehefa nanantony na ampanantonana an' Jesosy ilay zazakely dia nisy sakatsakana, nisy blocage. Satria ny mpianany mihitsy efa azo lazaina hoe ny teny mafy azy, ohatran'ny hoe nanohatra azy mihitsy mba tsy hanantonany an' Jesosy. Somary mafimafy satria zany mpianatra Jesosy zany dia ohatran'ny miaramila mihitsy. Tena olona tena mitomban-da, tena miaramila. Rehefa zatra mijery folo ary zareo miafronte zavatra mafimafy matetika. Fa tamin'izay fotoana izay dia mety efa nieritreritra ary zareo tena ho mafy ity, satria reto apôstôly reto mihitsy nefa manohatra antsika. Ahoana ny fomba ahafahantsika miditra, ahafahantsika manantona ny Tompo. Dia rehefa hitan-dry zareo mafy dia mpanjana an' Jesosy fotsiny izy.
dia rehefa mibanjana an' Jesosy izy dia hitan' Jesosy satria tsy misy olona ao amin'ny Jean 6:44 tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy misy olona mahay manantona ao izy raha tsy nitao amin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Izany hoe raha ny teny fahamarinana zany dia efa nitaritin'Andriamanitra le zazakely anantonan'i Jesosy. Dia rehefa nangetaheta zareo anantona an' Jesosy dia nibanjana an' Jesosy izy. Dia rehefa mibanjana an' Jesosy izy dia hitany. Dia ohatr'izay koa tsika. Nandray tsika amin'ny fotoana anankiray te hanantona an'Andriamanitra nefa misy ohatran'ny obstacle zany, mety misy ny problème, mety avy amin'ny olona mihitsy manodidina antsika koa raha mety hosakanao atsika tsy ahafahantsika manantona an'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra rehefa milaza hoe Jesosy ny teny hoe izay manantona ao izy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tsika zany mila manana etaeta. Tsika tsy afaka hijanona amin'le amin'le fotoana hoe tsy ahafahantsika manantona. Tsika tsy afaka hijanona hoe rehefa tsy afaka manantona zany dia mijanona. Fa manana etaeta foana. Fa rehefa nitao miray ianao eo amin'i Jesosy dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Fa fotsiny hoe reto olona reto zany rehefa tsy tonga zany le sasa teo amin'i Jesosy rehefa tena tapidalaka le zany zareo dia izy tsy mba niady ho azy izy. Tsy mba niady ho azy izy hoe mety hoe mivazavaza tamin'le mpianatra Jesosy izy, na hoe nilahady izy, na hoe nanao fampiasan-kery be izy. Fa ny toe-po nahitany Jesosy, ny etaeta tao anatiny nahitany Jesosy an'ilay ankizy sy ilay zazakely. Dia ohatran'izay koa tsika hoe aza miady ho anao fa velao izy hiady ho anao. Anokatra lalana ho anao izy ary ho tonga eo aminy ianao. Atao vitany fotsiny ianao hoe mangetaheta dia mpanjino izy. Tena teny mino fa Jesosy isaka mandeha dia misy olona be dia be manaraka azy. Fa tsy teo akaikin'i Jesosy reto olona reto nitondra ilay zazakely. Teny alavidavitra teny izy dia fa Jesosy nahita azy. Fa rehefa inona moa nahitan'i Jesosy atsika dia ohatr'izay koa tsika rehefa manantona an'Andriamanitra. Dia manantona an'Andriamanitra amin'ny fanetretentsika, manantona an'Andriamanitra amin'ny fotoritorontsika. Dia ao amin'ny Pierre 1 Pierre 6:5 mivako toy izao hoe koa amin'izany ozy izy manetretena ambany tanana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Izany hoe ndraindray tsy vitantsika amin'ny hery ny zavatra, tsy vitantsika amin'ny fahatanjahana, fa tsika hialoka mandraka hariva eo ambanin'ny tanana maherin'Andriamanitra, eo ambanin'ny fahasoavany. Fa matoa izay tsika mbola tsy tonga tafanantona ny tompontsika, mbola tsy tonga eo an-tongotry Jesosy tsika na eny am-pofony Jesosy tsika na eny an-tratrany, dia mbola misy zavatra izay mbola angatahany amintsika.
dia tsika mahafantatra azy tsika tsiraray azy hoe inona le zavatra mety ho fahazarana ve le izy, mety fahotana sasa ve le izy sa inona, samy mahafantatra ny azy tsika rehetra. Fa tsika Andriamanitra efa manaiky Andriamanitra andray antsika amin'ny fotoana rehetra. Fa aza mba ho isan'izay mihempotritsika raha misy ny obstacle dia aokatsika koa mba tsy monomonina na hifanakivina indray ao anatin'ny situation fa Jesosy manana vahaolana ho anao foana. Za tsy miteny hoe aza mihaino conseil ny olona na aza hinona ny hafa fa resao amin'i Jesosy aloha ny zavatra rehetra. Dia toizantsika ao amin'ny satria tsika zany indray amin'ity fanarahana ny tompo ity zany indray ohatra ny tsapantsika ihany hoe ny resaka ny conversation antsika amin'ny olona anankiray rehefa vita ilay izy dia tsapantsika ohatra mitondra famainana ao antsika izany. Tsy fantako aloha fa ho anahy manokana rehefa tia miresaka loatra indray dia ohatra maina rehefa avy eo. Dia voalohany aloha ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny teny maro izy tsy lozanota. Dia indraindray lasa tafaresaka zavatra tsy mampandroso tsika, tafaresaka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mila disernena ny resaka ataontsika. Mila mivavaka aloha tsika alohan'ny voahiresantsika amin'ny olona hoe tokony ho zaraiko ve izany sujet izany, mitondra inona ho an'olona. Fa indraindray antsika kivy reradreraka tsika ara-panahy fa tadidio fa raha miresaka zavatra negatif amin'ny olona anankiray ianao dia mety micontaminer an'ilay olona anankiray dia tsy anankiray ilay olona reraka fa lasa anankiroa. Dia rehefa anankiroa ilay olona reraka dia ny devoly mitady namana be dia be izy dia ho rerahany daholo na tsika rehetrarehetra ary. Dia aokatsika tsy hifampimonomonina, aokatsika hifampahery-mandraka hariva, aokatsika hiresaka zava-panahy, zavatra mampandroso fa efa mitombotra ny fiavian'i Jesosy Kristy. Mba tsy ho tavela amin'ny zavatra tsy mahasoa antsika koa ry zavatra tsy mitondra fiainana ao antsika. Dia ovakitsika ao amin'ny Numérie 21:5 ao amin'ity tantara anankiray ity zany tamin'ny zanak'Israely le nentina tany amin'ny désert izy ity. Zafady vetivety fotsiny ary. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Vakiko hatrany amin'ny verset 1 aloha ilay izy. Arareny ilay Kananita mpanjakan'ny Araba. Arareny ilay Kananita mpanjakan'ny Araba izay monina teo amin'ny tany atsimo ka efa nandeha amin'ny lalana makany atariman'i Israely. Dia niady taminy izy ka nentiny ho babo ny sasany tamin'ny Israely. Dia nivoady tamin'i Jehovah ny Israely ka nanao hoe raha tolotra eo an-tananay tokoa ity firenena ity dia ataonay levona avokoa ny tanànany. Ary Jehovah nihaino ny feon'ny Israely ka dia natolony azy ny Kananita. Ary dia nataon'ny Israely levona izy sy ny tanànany. Koa ny anaran'izany tany izany natao hoe
orma. Izany hoe tsika zany misy fotoantsika rehefa Andriamanitra amin'ny zavatra anankiray dia tady tio fa Andriamanitra tena mihaino antsika, mihaino ny vavakantsika izy. Araka ny teny hoe ny sofiko tsy lalitalovana fa mane ary ny tanako tsy fohy fa mahavonjy. Tena mahavonjy anao tokoa ny Andriamanitsika sy ny Rain'i Jesosy Kristy. Dia toy izy antsika ary niala tany atendrombohitra ory izy ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma, dia ankivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nanometsina n'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no nentinao niakatra avy tany Egypta amin'ny lalan'ny tany Egypta amin'ny lalan'ny mpisafitany izahay ho faty aty, ho faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamono aminaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Dia zay zany zao dia endrika fimonomononana. Raha olona anankiray zao nomena rano hafa teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Tena zany reto ilay resadresaka indraindray, mitondra fahafatesana. Tsy mitondra fahafatesana ho anao fotsiny fa mitondra fahafatesana ho an'ny hafa koa. Dia mila mitandrina tsika. Fa rehefa ny zanaka manafaka antsika dia tena ho afaka tokoa amin'izany tsika. Jesosy mahay manafaka anao izy. Ohatra ny nenony tamin'ny zanak'Israely hoe novoatamin'Andriamanitra izy mba handreseny an'le fahavalony, dia nandresy izy. Tena ohatr'izay mihitsy ilay Andriamanitra ao. Ary mbola hanohana anao reto ary mbola fandresena hoe tsy fantako izay tena motivation andry zareo hoe ho tafavoaka fotsiny ve, fa raha mitaraina amin'Andriamanitra ianao miombona aminy ianao dia anao mihoatra noho izay eritreretinao izy. Amen. Dia toizantsika mbola toizantsika kely any amin'ny andinin'ny fahafito indray hoe dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoto izahay fa efa ny teny nanometsiny an Jehovah sy ianao. Ifony amin'i Jehovah izahay mba hanesorana mena rano aminay, dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Tena mila hibebahantsika le zavatra ataontsika indraindray, satria marina fa mpamindra fosy be fahasoavana an'Andriamanitra tsika, fa misy fotoantsika mila mandiny tena dia mila mifona, fa misy zavatra tsy azontsika eritreretintsika hoe ohatran mety amin'izao zany fa tsisy mety amin'izao, satria ny hain'i Jesosy nefa natolonao atsika, fa tsy hoe kapohana izy dia nitsoaka izy dia tafavoaka izy dia tonga dia niakatra tany amin'ny ray, fa betsaka zavatra niaretan'i Jesosy. Efa nitondra ny fahotantsika izy, fa anjarantsika kosa nefa raha mbola misy ny zavatra tsy tanteraka amin'ny fiainantsika dia tena mila hifonana, dia mila miverina miombona amin'Andriamanitra indray tsika. Amen. Dia rehefa etsontsika raha ohatran'ny tamin'ny andron'ny Zakaiosy. Izany Zakaiosy izany dia anisan'ny olona tena hoe nankalan'ny fiarahamonina, izany mpamory rehetra izany
tamin'ny fotoana tena anisan'ny olona tsy tsara fihavanana amin'ny olona loatra, ary anisan'ny olona tena hoe atahoran'ny olona mihitsy, anisan'ny hoe pampahory satria maka mihoatra n'izay tokony ho alainy ary misy fotoana ny mpamory hetra. Dia ohatra ny Zakaiosy zao rehefa nangeta hety Zakaiosy iona marina tamin'i Jesosy, ohatran'le ankizy nentina teo amin'ny Jesosy ihany, le zazakely nentina teo amin'ny Jesosy. Dia ohatr'izay koa ny etahitan'ny Zakaiosy, satria Zakaiosy dia anisan'ny olona tsy tena hoe lava be loatra zany Zakaiosy. Dia tao anatin'ny folina izy tsy nanantena loatra izy hoe raha ao anatin'ny vahoaka maro dia ho hitan'i Jesosy. Dia lasa izy ny ankazo Jesosy. Ny antony nenian'ny Zakaiosy ny azo mba ho avoavo kokoa izy, mba ho mora hita, dia mba hanana an'izany koa tsika hoe anisan'ny fanatretena nenian'ny Zakaiosy azo, satria mety afaka nitenen'ny olona izy hoe lehilahy lehibe tsy menatra me eo dia miankazo, na hoe mety nompain'ny olona koa izy hoe le fo kely ity, satria tsy afaka nendrika an'le olona le olona nangalany vola izy, satria ery ambony ery tsinona. Dia mety nanaovan'ny olona vavavava fa tsy nampaninina azy zany, satria te hiona tamin'i Jesosy marina izy. Dia rehefa niona tamin'i Jesosy Zakaiosy, dia tena nampandroso azy tany an-tranony. Dia rehefa nandroso tany an-tranony Zakaiosy Jesosy, dia tena hoe niova fo Zakaiosy. Tian'eo ihany Zakaiosy dia tena nanapa-kevitra hoe le arena azoko tamin'ny fanabakana ahonerako an'ny olona, ny atsasako ny fananako omeko ny malahelo. Izany hoe indraindray mety misy olona koa mety manana problème amintsika. Aza hoe ho finoana anatin'ny vavaka fotsiny reny zavatra ireny fa tsika mila mihaikeloka, mila honeratsika ny erreurantsika. Marina fa Andriamanitra mpamindra fo, mpamela heloka izy, mamela ny helokontsika izy, fa tsika efa namela ny helokontsika efa elo. Jesosy mbola tsy teraka akory tsika dia efa nitondra ny helokontsika, fa tsika manana devoir hanontra iréparer ny erreur. Amen. Satria sika raha lasaina bavy dia mila fantatra Jesosy sika. Tena mila fantatra Jesosy. Ohatran'le nafantaran'i Jesosy any Zakaiosy, so mety betsaka ingeny olona ny ankazo teo hoe mba hijery te hitan'i Jesosy fotsiny fa vitsariny. Tena inoko fa raha teo amin'ilay nahazo anankiray ny akaran'i Zakaiosy fotsiny ary mety nisy betsaka teo fa inona motivation an'ilay olona te hijery ny fahaiza-manao Jesosy izy, te hijery spectacle fotsiny izy. Fa aoko tsika mba nanahitahita ohatran'ny Zakaiosy dia ohatran'le zazakely hoe tsika na eny lavitra eny ary dia aza matahotra fa hitan'i Jesosy tsika amin'ny alalan'ny toe-pontsika ny anatintsika sy ny etahitantsika. Amen. Satria mantsy amin'ny fotoana anankiray tonga ny fanekeran'ny menarana, tonga ny fanekeran'ny devoly atsika amin'ny fiainantsika, zay tia tsy hitantsika akory, zay tsy azontsika hoe fa maninona ny fiainantsika, ohatran'ny tsy tafarina mihitsy tsika, maninona ny toe-panahintsika mety tsy miarina mihitsy, maninona tsika no nandray miteny hoe fa za hoe tena tsy henoan'Andriamanitra mihitsy, sy ohatran'izany fa okotsika andiny tena hoe mbola misy zavatra ve na any amin'ny fiainantsika, ny anatin'ny fotsika, ny fietreretantsika any, fa Andriamanitra dia mahita amin'izay farany lalina indrindra. Mba afaka fisihana viasa fa tsy ananako le verset fa le hoe
ny tenin'Andriamanitra dia maranitra toy ny sabatra roa lela, mampisaraka ny tonony sontsoka manindrona hatrany amin'ny folo alina. Zafady tompoko. Mariako aloha fa tsy miteny mahery fa za koa miara voatsindrona miaraka aminareo raha lasa anabavy ho antsika rehetra zany teny zany, fa tsy hoe teny ohatrany tamin'ny filozofy taloha hoe nivavaka sy ny kristianisme hono natao fandemenan'ny sain'ny olona fotsiny mba ahafahana mi-exploiter, tsy izay ilay izy fa miara voatsindrona antsika. Zay. Oui, Hébreu 14. Oui. Raha mba afaka avisena kely azafady. Tsara Jesosy raha lasa anabavy mbola nomeny tombonandro, mbola nomeny fotoantsika, mbola nomeny sofintsika, mbola afaka andreny teniny androany. Fa eritrereto hoe raha sanatry reny olona Alzheimer reny ange tsy fananina ange no tsy manana mémoire sy ohatran'izany, fa nefa mbola tsy zantsika androany fa mbola mandretsika, mbola afaka mieritreritsika, mbola afaka mandray décision tsika, mbola afaka miovitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, à jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Zany tenin'Andriamanitra zany tena lalina be zany ohatrany hoe raha indrotsika zao zany dia hoe maranitra tahaka ny sabatra loha lela, fa za tena mbola maranitra lavitra noho ny sabatra roa lela. Fa zana ndray tena reko mihitsy, tena marary tenin'Andriamanitra io, tsy mora io tsy mora io maka toy ny tenin'Andriamanitra, tsy mora io raha lasa anabavy, tsy mora io. Tena hoe tena renao hoe miantra, tena miantra amin'ny ainao mihitsy, fa nefany noho ny fahasoavan'Andriamanitra Jesosy Kristy efa nandefa ny fanahy masina ety amintsika, anampy atsika, dia ho tanteraka amintsika ilay hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'le papahery dia ny fanahy masina eo. Fa raha ny herin'ny tenantsika dia tsy havita nininitsika, tsy ho afaka eo tsika, ny anjarantsika dia mandeha mandroso fotsiny. Mety mbola tsy tanteraka tsika androany, za tena mi-encourager anao hoe mety mbola tsy araka le etaeta taminao, le vomifankahita tamin'i Jesosy, le fitiavana voalohany iny ny etahanao androany, fa mampahery anao hoe mandehana fotsiny, mandrosoa fotsiny, aza mijanona dia aza miemotra, fa ombanao ny fanahy masin'Andriamanitra. Amen. Eto zao le hoe famindram-pon'Andriamanitra hoe niteny tamin'ny Mosesy izy hoe manaova izy mena rana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Amen. Mbola dia ho azavaiko kely izy rehefa avy eo dia nanao mena rana varaha Mosesy ka nanatona azy tamin'ny hazo lava, ary ny olona izay voakaikitra ny mena rana ka nijery ilay mena rana varahana dia velona. Amen. Alleluia. Izay mibanjana Jesosy Kristy koa dia ho voavonjy. Fa neny Jesosy indray efa fanekena vaovao fa tsy fanekena taloha.
dia rehefa tonga Jesosy dia tonga izy namonjy atsika, tonga izy nikasika atsika, tonga izy namitra tanana tamintsika, nametraka ny empreinteny dia rehefa nandrain'i Jesosy Kristy tsika dia misy ny empreinteny any amintsika. Alleloia. Tahaka an'ilay ankizy kely ange, io tonga ihany noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tamin'ny herina fahatanjahana fa tonga teo amin'ny Jesosy ihany ilay zazakely. Dia rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ilay zazakely dia niraisy mihitsy ilay zazakely, dia nivavahany dia nametrahany tanana. Dia ohatran'izay koa ianao. Ahoana nahatanteraka an'izany ozy ny ten'Andriamanitra? Raha tsy miverina na hoe tonga toy ny zaza ozy nareo dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tahaka ny oharina toy ny zaza ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa reto zanak'Israely reto zao rehefa mibanjina le menarana varana izy dia sitrana. Ny akamaroan'ireo olon'ireo dia tereny nitahotra ny fahafatesana no mpanjinana le menarana varahana. Tahotra ny fahafatesana zany hoe filany nofo zany. Raha dika zany dia hoe noho ny filana no nibanjinany an'le menarana dia sitrana izy. Fa ohatran'izay koa tsika amin'ny Jesosy, ndraindray koa tsika ao anaty problème, ao anatin'ny fahaterena anankiray dia mibanjana an'i Jesosy. Dia rehefa mibanjana an'i Jesosy tsika dia indraindray mpanjintsika amin'ny fahaiza-manaoana izy, hoe ny anaran'i Jesosy dia anarana mahery, anarana mahagaga. Dia mety hivany problème antsika amin'ny fotoana anankiray. Fa tsy ampy ny fibanjina antsika an'i Jesosy. Fa tsy famonjena ny fibanjina antsika an'i Jesosy hoe ho voavonjy tsika satria tsy maharitra. Tsy fantako hoe vitantsika zany hoe mibanjana zavatra anankiray dia tsy mikipy mihitsy tsika na hoe tsy matoro mihitsy. Dia mibanjana tsika dia lasa tsika rehefa avy eo dia miaraka amin'ny solution. Fa tsika mila miombona amin'ny Jesosy tsika. Izay fiombonana maharitra mandrakizay izay hitondra antsika amin'ny famonjena. Jesosy rehefa nandeha izy dia Mosesy hoe navita an'le menarana varahana izy dia vita amin'ny mission-any. Fa Jesosy mahatsara anareo fialako izy dia lasa Jesosy. Dia rehefa lasa Jesosy dia lasa izy nanamboatra fitoerana ao antsika. Dia rehefa manamboatra mandraka ankehitriny izy dia mbola manamboatra ny toerantsika. Mbola manamboatra ny toeranao, mbola manamboatra ny toerako izy. Fa tsika raha lasa nabavy tena efa miandry, efa miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy tsika. Fa tsika zany zao raha ranomarina efa tonga amin'ny efa tena fotoana fandinihan-tena zao fotoana zao, efa fotoana fiambenana zao fotoana zao, efa fotoana tsy vazivazintsika zao fotoana zao. Tsika afaka mifaly afaka mihinana, tsika afaka misotro fa atao voninahitran'Andriamanitra daholo zany. Amen. Fa tsy hoe tsika akory hoe tsika hono zany efa miandry an'i Jesosy dia efa dia ohatrany hoe lasa tsy hanam-pahendrena indray tsika raha hoe tsika zany aloha zao dia efa ho amiditsika daholo zany reto haniny reto dia aloha tsika eny an-tokotany ary nivafaka rehefa tsy amin'ny fahendrena. Dia isaorantsika raha mbola nomeny an'itony trano itony tsika, nomeny fitafiana ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany isa ahoana. Amen.
Amen. Fa ny zavatra tena andrasa n'Andriamanitra amintsika anankiray dia ny fiovam-po. Efa niova fo marina venao tamin'ny nandraisanao an Jesosy Kristy ho mpamonjy ny fiainanao. Za tsy manameloko anao na hoe mitsaranao sanatry, fa za koa manana ny anahy. Mbola hitako hoe mbola betsaka ny tsy mety, mbola betsaka mbola amboarina, fa za nefa mbola manantena. Fa Jesosy afaka mitondra makany amin'ny fahatanterahana. Amen. Fa rehefa tsy voadinikontsika ny fiainantsika dia indraindray tena rentsika mihitsy hoe inona ary izany zavatra ohatran'ny tsy mety amin'ny va zany, ohatran'ny hoe misy manenjika izany, tsika ohatran'ny hoe enjehana tsy fantatro, dia lasa tsika koa voatery rehefa enjehana dia mitsoaka dia lasa manenjika zavatra hafa koa tsika, dia lasa tsy veno fifatoantsika any amin'le fiombonana amin'ny Jesosy Kristy, le fiambenana amin'ny fiaviany, nefa izy efa ho avy izy. Tsy fantatrareo izy na ny ora na ny ho avy toy ny mpangalatra ao izy na ny andro na ny ora dia tsy fantatrareo. Ohatran'ny hoe mahery be, ohatran'ny hoe mavesatra izany teny izany. Na za mizara liza ary ohatran'ny reko mihitsy le hoe manindro na hatrany amin'ny fo. Satria tsika zany ohatran'ny hoe rano ifampizarateny fampanantenana ohatran'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia ohatran'ny diso ihany tsika. Fa alohantsika ifampahery, ifanohantsika, ifampivavakantsika, mba tena ho isan'ny fiangonana tsisy fiketrona antsika, tsisy pentina. Amen. Fa inona moa ny anarantsika an Jesosy raha ho fitahiana vetivety mandritra ny tsy haiko 70 taona, 80 taona na 100 taona. Fa zany fiainana mandrakizay zany nge dia infinira lasana bavy, lava nge zany, lava zany. Fa tsika mba ho fiainantsika mba leo mandrakizay ny amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Amen. Mila miambony tsika. Amen. Alleluia. Dia mila miova fotsika ohatran'le ndraindray tsika zany ohatra mbola manantena hoe aleoloha ranga amin'ny herinandro dia mba metimety amin'ny herinandro na aleoloha ranga amin'ny heritaona fa hiavana amin'iny ihany fa aleoloha efa mifarana zao ny taona, efa taona vaovao indray tsika. Indray ny finoanao dia avozy indray ny mombamombanao rehetra. Fa ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra ny zava-baovao, azo endrasana raha-pitso. Izy moa mahafantatra raha amin'izao fotoana fivoriantsika izao dia ho avy Jesosy. Azo angatahana fotoana tsony. Ovakitsika ny safatako. Jean 15. Ohatran'ny hitanareo ohatran'le vehivavy janga rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia tsy niteny izy hoe tena ohatran'ny tsara be ilay teninao teo ry mpampianatra, fa zao aloha andeha hody aloha dia eritreritra mety mbola mandalo aty any ve ianao, raha ataoko irinina zao, mety mbola mandalo aty ve n'olona taona sa roviana indray ianao mandalo aty, tsara be ilay izy. Fa za ohatra ny eritreritra momba an'izay fa hovaliako anao, fa tonga dia tsy moramora ny tenin'i Jesosy nahafantaran'i Jesosy na nambaran'ny fiainana ny ainan'ilay vehivavy ahoana moa zany, vehivavy le nanambady be dia be, dia tena rehefa voatsindrona izy dia niala teo izy, dia rehefa niala teo izy
niaraka tamin'ny décision ny lany teo amin'i Jesosy hoe tia marina le Mesia tena niona taminy a dia andao a fa tiako renin'ny olona koa zany teny zany, tiako mba zaraina amin'ny olona zany teny fiainana zany, tena hainy zany marina fa voatsindrona naiky fa tena hainy zany hoe aina ho an'izay mahazo azo izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia niala teo le vehivavy a tonga dia niaraka tamin'ny fahasalamana be. Alleloia. Raha mandray décision ianao androany, tsy miteny hoe mbola tsy nanolo tena ho an'i Jesosy ianao a, avoazindray ny fanoloran-tenanao. Ivoaketinao hiaraka amin'ny fahasalamana be ianao, tsy fantako hoe inona ny zavatra andrasanao, fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe raha miray amiko izy ianareo a, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao a izay tenareo angatahana fa ho tonga aminareo zany. Ary Jesosy mbola afaka anao mihoatra nefa fa tsy ilay nangatahanao ihany. Amen. Aza atao a fa naitenan-javatra fotsiny Jesosy. Omeo toerana ao anatin'ny fonao izy. Omeo toerana izy amin'ny ankohonanao, omeo toerana izy amin'ny asanao, omeo toerana izy amin'ny fiarahamonina. Amen. Amen. Ovakitsika ao amin'ny Jean 15 atombokontsika ao amin'ny atombokontsika hatramin'ny voalohany tsy maninona. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no tena voaloboka ary ny raiko ny mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Amen. Maneke ianao amboarina, maneke ianao amboarina. Za koa ho antsika zany a, maneke tsika ho amboarina. Fa mbola eo mpanamboatra dia mbola mety, mbola eto amintsika fanahy masina. Ho sanatria amintsika anie zany iaina fiainana tsisy fanahy masina zany intsony. Tsy zakatsika zany, tena mafy zany, tsy zakatsika zany grande tribulation zany, fa zava-doza be zany. Fa mila mandray décision tsika hoe maneke tsika ho amboarina. Amen. Amen. Alléluia. Zao a tadidio mampatsiahy anao sady mampahery anao a fa nivavaka izay efa nataonao tamin'Andriamanitra dia efa reny avokoa. Zavatra patsahifiko anao hoe androany hoe marina amin'ny teniny izy, ilay hoe ny tanany tsy fa mavonjy any sofiny tsy ralitalofana fa maharefa tena reny le izy. Fa mbola misy zavatra kely andrasany aminao. Samy manana ny azy sika. Fa iara hivavaka tsika amin'izay teny voaraitsika izay. Izay ny teny azo sika androany. Dia ifalitsika satria tsy ny alava ny hijerentsika azy na ny fahabetsahany, fa tsy hoe hanao korytsika dia nisasaka amin'ny baiboly ho toritsika eto androany dia amin'ny herin'indray ny tapa-manaraka. Fa zay a ny teny sahazatsika androany. Dia hiaraka hivavaka isika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra fa mandatsaka ny teninao indray ianao androany amin'ny fiainana sy ny fiavianao Jesosy Kristy, fa ho tapitra sy handalo ny zavatra rehetra fa ny teninao no mahatrany mandrakizay.
mba tsy andalo aty anatin'ny fonay izany teny zany fa mba teny ho fiainana aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tsy hainay Jesosy nibanjina anao amin'ny nofonay. Tsy hainay Jesosy nitoetra eo an-tongotrao fa misaotra amin'ny fanahy masonao misaotra amin'ny fanahy masonao izay mbola mitarika anay mbola mampatsiahy anay amin'ny fiombonana aminao mba hananana fiainana mandrakizay. Mba tsy ho lany fotoana manaraka anao zay Jesosy, tsy amin'ny filan-javatra satria ianao ny teny hoe na ho azonareo ary zao tontolo zao ka ho very ny fanahinao dia inona moa ny soa azo. Tena marina zany Jesosy, tsisy ninina mahasoa anay zany Jesosy. Kely ny fotoana Jesosy kely ny fotoana andalovanay ity. Raha miteny zay hoe mety mbola misy 7 na 10 taona na herintaona na 2 taona Jesosy io, tsy fantatra eny ny fihevinao efa niteny ianao. Fa ka ny fanahy masonao hitahiry anay, hitahiry ny teninay aty am-ponay, hiteninao aty am-ponay Tompo, hitondra fanavozana ho anay zany Jesosy Kristy. Amin'ity arivo ity zahay dia mekoka aminao, mangataka aminao Jesosy io. Menatra izay manoloana ny fahatsaranao Jesosy, menatra izay manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahamasinanao sy ny asa izay efa vitanao Tompo. Ny hainao nefa nomenao ranonao nefa nalatsaka ho famelana ny elokay Tompo. Misaotra Jesosy, misaotra raha io, misaotra fanahy masina mbola toetra ito aminay. Terizo zay mba tsy mandrakariva ny fiavianao amin'ny fotoana tsy fantatra Tompo. Mba hiambena anay fa tsy fantatray na ho amin'ny atoandro na amin'ny alina Tompo. Fa afaka manokana ihany koa ho an'ny ankonana tsirairay avy ireo zanakay fady aman-janakay ny olona tianay mba tsisy ho variana izy ireny. Ianao namangy azy any amin'izay toerana misy azy. Tsy vitanay amin'ny teninay Jesosy Kristy na ny herinay ny amin'ny fahatsapanay ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao tsy mitovy ny fahatsapanay sy ny fahatsapan'izy ireo izay tsy vitanay ny ampito zany oka ny fanenao masina namangy azy ampifondray azy ireo tsiraray avy Jesosy io mba tsisy ho very amin'ny fiavianao. Manana fotoananao ianao Jesosy. Ndry za manokana Jesosy dia tena faly faly Jesosy satria novonjenao ary tsy zary iry Jesosy fa efa miasa mipiraita-po amiko ianao Jesosy. Novonjenao ihany koa ny reniko Jesosy. Corrige tsapara ancora para io sciopero ancora tsy vitanay mieritreritra tatsaka Jesosy. Rabotsy ny ankonakanao Jesosy. Tahaka izany ihany koa no angatahako Jesosy andreto rahalasy raha mafiko reto manana ny olon-tiany sy ny zanany ihany koa Jesosy. Ianao ka hikasika an'izy ireny Jesosy. Aza tara Jesosy aza tara Jesosy. Ataovy ny asanao fa fantako ny Jesosy fa tianao vonjena ihany koa izy ireny. Mba tsy hanamafy ny fony izy ireny fa anao ny safidy tsara Tompo. Ankasitraka ray masonao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen. Alleluia. Tena zara lasana vavy tena manana témoignage azy tena ry ny asan'Andriamanitra moa zany tsisy hoe kely sy ny lehibe fa ny famonjena lehibe indrindra. Fa manantena fa reny vavaka nataontsika reny tena reny Jesosy reny tena reny ndreny be koa nagatahako tamin'i Jesosy ry Corrige nagatahako tamin'i Jesosy. Jesosy tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra ny bebe ako.
Adevason izy Jesosy amagasy. Adevason'ny mpanomponao izy maka ny teninao anambarany vaovao mahafaly. Ry nataon'i Jesosy tena nadefasana. Nadefasana Jesosy olona izy mpanompon'Andriamanitra namaka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nara riny. Mino fa tsy manao sotapan'i Jesosy famonjena. Alléluia. Alléluia. Tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, halavitranao ao tehirery, nanilanao no finoe, tsisy ny tsara miazonay ny tananao, halavitranao ao tehirery, nanilanao no finoe. On va passer à la Sainte Seine. Et j'invite les responsables à distribuer le corps du Christ. Et pendant ce temps, on va reprendre ce chant qui déclare à quel point Dieu il est bon, à quel point c'est un Dieu qui est fidèle. Tsisy tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, halavitranao ao tehirery, naniranao no fenoe. Tsisy tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, halavitranao ao tehirery, naniranao no fenoe. Tsara mihoatra anao, miazonay ny tananao, halavitranao ao tehirery, naniranao no fenoe. Io anilanao tompo, io anilanao Jesosy io, tsisy karanao. Alléluia. Fanazy daholo. Alléluia. Zao ny efa nivavaka tsika efa voarainao zany teny zany zavatra lazaiko anao fotsiny hoe momba mofo sy ny kapoaka tsy afaka ho raisika ao anatin'ny tsy famendrehana fantatritsika zany fa kosa nefa Andriamanitra dia efa nihaino fifonatsika. Nihaino fifonanao izy nihaino fifonako izy. Dia ny tenin'Andriamanitra milaza hoe efa satria efa madio ianareo noho ny teniko. Efa ren'Andriamanitra ny fifonatsika sy ny fibebahantsika dia matokia hiditra ny fiombonana fa tsy manameloka anao Jesosy. Nefa raha mbola tsy vita zany dia mbola misy fotoana kely tsika. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Ireo no mahita ny fiainanay araka ny teninao hoe Andriamanitra mandinika ny foenao sy mahafantatra ny vo. Hitanao ireny vo tsara na fafinay ireny, nefa nisy koa ny vo ratsy na fafinay Jesosy. Hitanao ireny Jesosy, ifonanay aminao ireny vo ratsy ireny Jesosy. Aoka ho faty izy ireny mba tsy hitompo tsy haniry any amin'izay namafazanay azy. Ngataka andrano sarobity andrakotra sy hanadio anay Jesosy. Fa ny rahanao dia raha manadio Jesosy Kristy, mahadio anay Tompo. Fa namena toy ny jaky ary ny fanotanay dia ho fotsy toy ny oram-panala. Saotra Jesosy mbola nanaiky kasika anay, mbola manaiky manadio anay, raiso ny fanoloran-tenanay Jesosy. Raiso Jesosy, ho fanatitra masina sy akasitrahanao Jesosy, akasitraka raha eo ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fa Jesosy Tompo, tamin'ny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo izy, dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia ninovaka iny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Raha isoarina ny mofo misaora azy. Misaora Jesosy. Rehefa nisaotra izy dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Na oviana no misotro anareo, fa na oviana no mihinana ity mofo, itony mofo itony sy misotro ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tomponareo mandra-piaviny. Raha isoary sotroiny rano Jesosy. Sotra Jesosy fa nandray sy nihinana, nisotro sy nihinana sakafo mahavelona izay amin'ity hariva ity dia mbola tafaray latabatra aminao no ny fahasoavanao Tompo. Trenao nambara Jesosy hoe nofonao ny tena fihinana, andranao ny tena fisotro. Ho fanadiovana ho an'ny nofo sy ny fanahinay izany, ary ampijoro amafiorona ny finoanay Tompo. Ampitombo ny fanantenanay amin'ny fiavianao Jesosy, mba tsy ho variana amin'ny zavatra mandalo fa aminao ny fiainanay Jesosy. Ianao ilay fiainana Jesosy, ianao ilay fiainana ho any amin'iza moa izay faly izay amin'ity hariva ity fa voavela eloka, tsy misy fitaka ny fahotanay Tompo. Miandry ianao izay atsangano ray ny olona tsiraray avy Jesosy. Raha mivoaka eto izay rehefa feo Jesosy, tsy hoe lasa fotsy be ny akanjonay Jesosy, fa adio kosa ny fonay, adio ny fieritreretanay, adio ny fiderinay, adio ny fandrenesanay Tompo, adio ny mombamombanay rehetra. Ho jiro sy fahazavany izay tsiraray avy any amin'ny zery makasitaka, mahay ny zavatra rehetra anao Jesosy, fa mihoatra ny zavatra rehetra Tompo ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy, misaotra fa teo foana ianao Tompo. Mety misy ny zavatra tsy mahafinaritra anay fa isaoranay izany Jesosy, isaoranay makasitraka raha eo ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alléluia. Amen. On va passer à l'offrande. J'invite le responsable pour l'offrande et je vous invite à donner selon votre cœur. Et on va reprendre ce chant.
Sinitsara miochana Yazuna nitao Alavichana wa uteireri Yanilana ulu fenue Sinitsara miochana Yazuna nitao Alavichana wa uteireri Yanilana ulu fenue Sinitsara miochana Yazuna nitao Alavichana wa uteireri Yanilana ulu fenue Sinitsara miochana Yazuna nitao Alavichana wa uteireri Yanilana ulu On va prier pour l'offrande. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour l'offrande aussi, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont pu donner. Bénis aussi les personnes qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Merci pour la vie de chaque personne et que cette offrande, on puisse te le donner avec un cœur pur, Seigneur, et avec un cœur sincère, Seigneur, pour ton royaume, pour ton ministère et pour ta gloire avant tout, Seigneur. Et c'est en ton nom que je fais cette prière. Amen. Alléluia. Ndotsika iteka mafy be ho an'ny tenin'Andriamanitra teo a. Tena misaotra an' Jesosy tsika fa mampiasa amin'ny mpanompony foana Andriamanitra. Izy ny naray zavatra androany atsangan'ny tanana. Amen. Ndotsika iteka mafy be. Saotra Jesosy ny amin'ny teninao. Tena miteny ianao Jesosy. Amintsika sao dia misy olona manana témoignage na misy zavatra ao am-ponareo mba tianareo fampizarana ho an'ny fiangonana ampaherezana amin'ny fiangonana tompoko amintsika eto. Misy ohatra misy mitsikitsiky be ohatra misy ao aza menatra fa tsy maninona afaka manatona tompoko. Misy ve? Avy ary. Raha mbola misy hafa koa tsy maninona saotra tompoko. Halleluja. Zavatra hifampizaraka eto zany sady hijoroko vavolombelona ilay izy hoe tsy haiko fa misy fotoana zany rehefa mandefa message ny amin'ny ambassadeur zany pasteur Ionja dia ohatrany tsy mamaly satria nahoana efa manomboka taloha miasa tapakandro dia misy fotoana malalaka fa rehefa manomboka hoe nanaray ny asa hoe latsinainy hatramin'ny zoma zany dia ohatrany hoe ohatrany hoe ay andraso aloha zany ohatrany hoe sous prétexte hoe miandry ny fitarian'ny fanamasina dia andraso rehefa hoe resy lahatra dia mandeha. Dia hoe hatramin'ny noviana moa zany hoe miandry resy lahatra vao mandeha fa manaraka an'ilay sekoly en ligne zany dia efa mahazo teny dia efa mahazo fandraisana amin'ny maraina dia ay efa vita eto zany. Izay zany ilay fitariana fa tsy avelan'ny fanamasina ho tafandromandry satria nisy asa napetraky ny tompo dia za moa no efa miteny foana rehefa manao ny intercession na ohatr'izany hoe ay moa tsy nanao contrat tsy nanao fanekena tamin'ny assemblée tamin'ny HVKL fa nanao fanekena tamin'i Jesosy hoe misy zavatra miandry zany tokony ho atao na dia hoe eo amin'ny accueil mety eo amin'ny fandraisana fizarana fandraisana ny fanadiovana dia io zay hoe hoay raha reraka zao dia tsy niteny hoe ay efa reraka aloha fa tsy handeha asa dia manongo tena satria misy fotoana tsy avelan'ny fanamasina tafandromandry fa ny fanamasina koa mampatsay amin'ireny alalan'ireny tsika mpiara-manompo amin'ny rahavavy sy anadahy izay isaorana ny tompo aloha zany fa
tsy hoe hanona ny anaran'olona fa sady manona ihany aho hoe misy indraindray ao apetraky ny tompo a matory eo ampandrina eo azy zao zany ohatra ny androany dia tena hoe sady nandrivondrivotra ny andro mangatsika toy izao efa vita le maraina fa tena hoe miady amin'le koety sy le fandriana ry reto a dia eo ampandrina eo zany miodikodina eo tsy tafandromandro mihitsy hoe hoay ry paster Daniel efa any amin'ny antsasadalana zay reny nefa reny ary mbola manana zazakely a hoentina ny sakafony ankizy a dia ampitsahivon'ny tompo hoe hoay ry paster Arija reny zao lavitra be a efa any amin'ny antsasadalana dia za zany inona zany le atao keto a mamikitra be eto dia tsy avela amin'ny fanamasina tafandromandry ary ny zavatra tsapaka rehefa misy ny sakatsakana dia misy anjara hoe teny efa nomanin'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ilay izy a ary ny devoly rehefa anakana ny zavatra hoe zavatra préparen'Andriamanitra ao anao izy a dia asiny empêchement be da be ny devoly a mangalatra ny fotoanantsika izy mangalatra n'le fahazotoantsika izy betsaka ny feo sainy mifamaofao betsaka ny zavatra tena hoe anakatsakana any anao a fa tena hoe miady reto ary araka le ao amin'ny Efesiana toko 4:1 antsika tsy miady amin'ny nofo amandra fa fanahy no edivantsika ary io fanahy io tena mampidistraire antsika amin'ny zavatra be da be nandrebirebeny antsika fa androany dia tena hoe fitahian'Andriamanitra efa mihisatra dia saorako ny tompo hoe dia handeha zany a hiomana nitsangana dia inona zany ny isan'ny tsy haiko loatra ny antsika vehivavy indraindray koa eo amin'ilay hoe mampiditra andro dia ohatra ny tsy mety ity fa losoloana indraindray na andeha hiasa io na andy vavaka fa tena androany a vao nanokatra mirakara amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia ty ny anaovana zany tonga dia lasa zao a tonga teny amin'ny métro a tsy tena tsy nisy atanto hoe vao tonga akony dia 0 minute tonga métro isaky ny correspondance vao tonga dia 0 minute dia tena hita mihitsy hoe ady le izy reto a fa zao a rehefa hoe Jesosy no hitan'i Jesosy no eo anetiny etaetanao a indraindray tsika mety tratran'izay le fahalatsahan'izay ohatra misy tsisitra fa zao hoe rehefa tena hoe ao anatinao koa hoe Jesosy a rehefa ampatsahivon'i Jesosy ianao zany a dia mila mitsangana ianao a dia rehefa hitan'ny tompony etaetanao dia ny Jesosy efa miprépare ny lalanao a mitarika anao amin'ny alehanao a ary ny zavatra tapanao hoe ary azonao antoka rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao a dia misy zavatra tsy maintsy ho azonao eo a satria araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe na ny teny a dia sady teny sady mahery le izy mety manindrona le izy manintsy le izy a fa sady manasitrana koa le izy a manangana le izy a sady manitsy atsika amin'ny fiainantsika dia raha tonga teto androany dia tena hita hoe niady a fa ny fahatongavana eto a dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tena hoe nahazo anjara tamin'ny teny androany amen. Sotra betsaka tatia mankasitraka so dia mbola misy manana témoignage kely ho tenena aza atao lava be a fa mba fohifohy tompoko any a satria ny fotoanantsika mandeha mba afoezina zany le izy résumena ataontsika teka mafy be koa hoan'ny taty anitra dia afaka mandroso koa taty Hortense afatra nanangatanana teo afaka mandroso dia tonga dia amin'izay satria ny fotoanantsika manjary voninahitra ho an'Andriamanitra ny zavatra tiako a hijoroana vavolombela sy ampaherezana zany dia zao raha narehan'le toriteny teo a zao a nanomboka hatramin'ny etombohan'ny fotoana teo hatramin'ny intercession dia ny partage natao mpanompon'Andriamanitra teo a dia tena hoe nakasika anazy zany le izy satria ny amintsika moa zany tena hoe zavatra amin'izao fanompoana fanaratsika an'Andriamanitra zao dia voizina foana le hoe toe-panaraka an'Andriamanitra dia anisany tena hoe taetako amin'ny fiainako foana miteny foana zany rehefa mivavaka izay le hoe rehefa ohatra ka mbola ohatrany hoe hitanao hoe mbola somary anany ianao a dia aza maika izara aza maika mangataka amin'ny hoe Jesosy te ohatrany hoe fanetretena eo Andriamanitra zany a
mampandalo atsika ohatrany hoe misy priape mihitsy zany le zavatra angatanao sy teneninao hoe na mampahery olona ohatrany hoe ao anatin'ny Facebook zao dia ohatrany hoe vavakeo dia mandefa hanina Jesosy dia partageko le izy fa tena tonga koa Jesosy hoe ianao mipartage fa ho anao aloha le izy dia za zany nandalo zavatra ohatran'izay mihitsy zany tao anatin'ny semaine mahery teo dia tena za moa zany miteny foana hoe Jesosy ame ohatrany hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra anatin'ny Baiboly hoe zay teo ambony aminareo dia mila mazaka amin'ny fahalemen'ny hafa save zany tsika rehefa teo ohatrany hoe tsika ny teo atanjaka ara-panahy dia ao anatin'ny ankonanao aloha manodidina anao alohany dia tsika mihitsy zany mila hoe mazaka amin'ny fahalemen'ireo olona reo dia nandalo le zavatra fa tena mbola teo amin'le mbola tsy zaka kely aloha matetika rehefa ohatra hoe zakanao le izy ka memenitsika izy le toriteny teo hoe aza monimonina dia verina foana izy zavatra iny plus ianao miteny hoe tsy zakako le izy tena mandreraka ana dia amin'iny ana fa afaka kelikely iny dia avadika Andriamanitra zavatra hafa ndray mety hoe ananoviny fa ampandaloviny an'iny mandrapa asitrana atsika mandrapa azaka atsika an'le izy dia tena eniko zao le toriteny teo reko tamin'i Jesosy le izy hoe okery tompo mehery fotsiny ary azakako an'le zavatra tafio satria io tsy vitanerintsika le izy tsy vitanery fotsiny le izy hoe za vavaka za tena anina be za tena capable be raha ohatran'izao fa misy fotoana ianao tena vizana ihany latsaka ianao dia rehefa tena narehan'le toriteny teo dia tena hoe vomaika tena ohatrany hoe reko zany Andriamanitra miresaka taminay dia fanampiny kely faharoa afofeziko izy hoe nisy teny teo zao ny teny hoe ilaina mihitsy le fahanginana tsika rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra rehefa tena hoe manana communion tsara amin'Andriamanitra dia tena eninao mihitsy Jesosy io miresaka aminao miteny aminao dia za zany tena misy fotoana hoe tiako le mangina mahafinaritra ana le mangina misy fotoana anao tsy te hiresaka amin'olona mihitsy même mana amin'ny telefoniny ary ny olona tsy te handray telefoniny ianao aza manamelo tena za manokana mitena aza manamelo tena rehefa miteny fanamasina hoe ohatrany hoe tsy dia tsara miresaka be loatra atsaro mihitsy aloha le ana fa lolo mangina fa tena eninao mihitsy zany hoe misy hery voarainao ao anatin'izay teny aminao Andriamanitra te hiresaka aminao izy ka na olona raha ohatra hoe na ohatrany na mety mieritreritra hoe fa maniny ianao mangina manao ohatra miavinavina manao ohatra ny sorena tezitra ve ianao fa tena ianary mihitsy le mihain'ny feon'Andriamanitra fa eninao mihitsy le izy hoe tena Andriamanitra miresaka aminao mba hatonga anao tsy ho reraka mba hatonga atsika tsy ho vizana satria araka le teny teo hoe tena marina amafizy kely fotsiny paster zay le marina mihitsy ny teny paster Pary manao hoe mahavizana ibe resaka io dio mihitsy ny resaka ohatra hoe navady ary io rehefa ohatra tsy te resaka ianao aloha dia aza miresaka aloha na olona na velany fa tena misy fotoana ianao tena mandreraka rehefa diso hoe miresaka be loatra ny olona te voninahitra ao an'Andriamanitra dia sotra betsaka atsika voalohany indrindra araka ny teny teo hoe misy obstacle foana rehefa te hanatotra an'Andriamanitra atsika izay ny tory teny teo dia izay ny tenen'ny pasteur teo hoe le izy azeritreritana ohatrany hoe zazakely tamin'ny andron'i Jesosy fantandrareo izy misy obstacle ny obstacle le zazakely tamin'ireo zao apôstôly azonareo mpanompon'Andriamanitra zahay teny anareo aza mijery mpanompon'Andriamanitra aza mijery indraindray zahay mihitsy ny obstacle ampandroso anareo amin'ny fanatonanareo an' Jesosy aza mijery olona teneno eo akaikinao aza mijery olona tsy hoe pasteur io dia ambony be level be ny ara-panahiny eo anatrehan' Jesosy tsisy hoe apôstôly tsisy hoe pasteur tsisy an'izany eo amin'i Jesosy fa zay le teny teo zay kely ohatran'iny iny lehibe indrindra
teteny anao a obstacle reny hoe raha mijery pasteur raha zany jerevanareo a dia ho latsaka ny finoanareo satria za koa mety manana ny fahalemeko pasteur pary koa manana ny fahalemeny na ianao mijery anao io koa ary manana ny fahalemenao ianao io fa maninona kay tsika raha mba hijery anana fijerin'i Jesosy azonareo tsika mandroso foana fa zany akory tsy midika hoe tsika koa tsy hifampananatra afaka mifampananatra tsika mpitiavana io tonton Jacques io teneniko misy fotoana izy miantso ana pasteur Daniel lozy izy makaleo be ana le zavatra ataonao ohatr' zao io izy io fa tena raisiko mpitiavana le satria fitiavana zay azonareo zay ny atao hoe fitiavana dia misaotra tonton Jacques aloha sy tsika teka mafy be ny amin'izay anatra zay dia zaho tsika pasteur koa mila mataty teny avy any amin'ny mpiara-manompo fa hoe pasteur tsika dia tsika foana ma non du tout la non tsika hiaraka ho any an-danitra tsika araka ny toriteny teo mifampataty tsika dia nareo misy resaka boîte à idée fampiresan'izy pasteur pary teo le izy tsika raha misy etaeta any amponareo any dia manorata taratasy nareo mety hoe anonyme fa iangaviako mihitsy mba avy amin'ny fanahy masina le izy fa tsy hoe zeritreritrareo fa marina zay vonona ndray kritika avy any aminareo na fanatsarana na inona dia atao voatsoratra anonymement mba tiana io fantatra koa zay any anatin'ny fonareo lalilany dia sorato dia fampiresantsika dia diniantsika fa ny objectif atsika dia famonjem-panahy ataovy amina base na famonjem-panahy foana ny motivation atsika famonjem-panahy amen faran'izay dia mialatsiny ohatran'ny hoe solotenanay pasteur any eto be tabe ny tsy eo fa lasa manao mission any Haute-Savoie ry pasteur Tanjona ohatr'izany samy manana ny adidiny daholo fa misaotra anareo zahay tamin'ny 31 fantatrainy fonareo rehetrarehetra tena nanao tamin'ny fonareo ary natao ho an'i Jesosy tsy tonga lafatra ny fetintsika oka ho tsoroko izay fa Jesosy mahita ny fonareo Jesosy mahafantatra ny tao-ponareo sy motivation nareo ny zavatra ataontsika ho an'i Jesosy foana mety hoe misy zavatra nafitohana atao mety ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny saintsika atao fa nataontsika ho an'i Jesosy Jesosy mahafantatra n'izay zavatra ohatra hoe tsy nety raha nisy ohatran'ilay apôstôly hoe nanakana n'ilay zazakely anjaran'i Jesosy miregle ny problème iny fa zany akory tsy midika mihitsy hoe tsy miteny koa nareo raha misy zavatra ny mety hoe nampalailo anareo tsy voatery hoe 31 fa rehetrarehetra hatramin'izay satria taom-baovao tsika 2026 mila tena hoe zava-baovao indray ny ainantsika miaraka teneny izay homponareo izay tianareo hoe tia ny hatsarana fa zay fotsiny ny anao hoe engany hoe fanahy masina no ao ambadika n'izany rehetrarehetra zany fa tsy fisainan'olombelona apetrako izay point anankiray izay hoe tena fanahy no mitondra anareo manao an'izay zavatra izay dia hoentintsika eto dia aza misalasala fa aborainy ao am-ponareo fa tena misaotra izay ny ao amin'ny fonareo nanao daholo nareo tamin'ny resaka sakafo tena nanao nareo be tabe ny fanaterana tany ohatra hoe ry tonton Jacques ry tonton Cléo sy taty Maoly tena nanao tamin'ny fory zareo tena tonga groupe de louange tena tonga aloha daholo nanao ny ina moa izy teo ny salle sy ny rehetrarehetra tena misaotra anareo koa misaotra ny Fabien je pense que ton âme va comprendre même si je parle en malgache misaotra ny Fabien koa tsika hoe be da be ny zavatra nataony nefa tonga izy niaraka tamintsika tena isaorana anareo rehetrarehetra zay tsy mahavoavady tsy ho ataontsika ho an'olombelona izy na hoe anarana HVKL fa nataontsika ho an'i Jesosy reny dia Jesosy mamaly fitiantsika tsirairay par rapport amin'izay degré ny fotsika nanaovantsika ho an'i Jesosy dia ndaontsika tehaka mafy be dia misaotra zay ok dia afaka andray nitsodranotsika pasteur pary ay misy ay taty Hortense Zafaty c'est bon ay Zafaty taty Hortense tena dingo mbola misy zavatra tenena taty Hortense c'est bon so dia mararo ny fony taty Hortense andreo tsy namena micro rehefa hoe za zamena micro tsony avy taty Hortense tsy manaiky avy ianao teneny izay amponao tena atonoko eny ianao ka zafidy avy ianao
mety ny zavatra rehetrarehetra oe io afi tena mety ok ary ndao tsika tehaka mafy be zafady taty Hortense fotrany tena avita ty Hortense pasteur ary zay c'est bon zay ok andao pasteur apary ataovy nitsodrano amin'ny fiangonana tompoko. Tsodrano voalohany aloha dia mirary ianao ho tanteraka aminao ilay hoe Jehovah malao lalana any anefitra. Na dia isika mety miatrika fiainana somary désira kely izay maimaina kely izay fa hanao lalana ho anao izy tahaka nanaovany lalana ho an'le zaza kely rehefa hitany etaetanao any amin'ny désir anao mangetaheta fa anomerana anao Jehovah Jesosy. Ampaniry voninkazo tsara tare izy any amin'le désir lalovanao io. Amen. Na isoarany tsodrano anararany tavany aminao ne Jehovah ka anome fiadanana dia mandritra ny semainanao iny tena aza mana aza matahotra fa momba anao izy ny fanahany tsy miala aminao zany ny empreinte nefa napetrany aminao tadidio fa napetrany anatin'ny fonao any amin'le tsy afaka ho hitanizaniza na ho fantatra izaniza fa tena hoe trésor tena hoe miafina any napetran'le izy. Amen. Pampamirapirana tavany aminao ne Jehovah ka amindra fo aminao anarana tavany aminao ne Jehovah ka anomenao fiadanana dia zavatra apatsahiviko farany hoe mitomboa amin'ny fitiavana, mitomboa amin'ny fanetretena, mitomboa amin'ny toky an'Andriamanitra fa tsy andao na foy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen.